voalohany aloha mikasika le tomobile zay a dia tsy maintsy hividy tomobile satria no heverinay fa rariny loatra zany voiture de fonction madame le maire no vidinay satria ty commune urbaine ty zany tsy manana tomobile madame le maire nadrifiny taona maro mampalelo anke zany Tananarivo ty capitale de Madagascar manana statut particulier nefa maire tsy manana voiture de fonction ka no heverinay fa rariny loatra ary nihitsiny raha mba mividy tomobile ny commune urbaine ho an'ny maire ary ho an'ny maire zay ifandimby io hijanona ho an'ny commune urbaine zany koa fa tsy ho an'ny maire manokana zay anankiray zay mampalelo mantsy fa misy miteny manana radio izy dia miteny any hoe le tomobile le farany amin'ny maire any efa azonjareo any efa nanaovany propagande oka re tompoko tsy andaingy miangavy mba tsy andaingy ohatran'izany laingy abe fotsiny zao zany ary zay no tiako resahany eto hoe oka mba tsy andaingy tsika fa manaraka tsara amin'ny procédure comptable marché public fidianana tomobile natao ny dossier d'appel d'offre tamin'ny mois de septembre ary nalefa tany amin'ny CRM zany l izy dia nahazo tamin'ny mois de septembre 1 dia fa nahazo avis favorable nalefa ny lancement ny appel d'offre ary Toyota no nahazo azy mbola tsy hoe tomobile amin'izao satria mbola manao commande ny Toyota dia tsy maintsy misy PV de réception technique avy amin'ny garage administratif vao livrena ny tomobile mbola tsisy tomobile zany eto mbola tsisy tomobile zany any madame le maire fa tomobile mbola ho avy zany zay no tiako azavaina aminareo zay mikasika ny voiture de fonction ngamba diso l'information azony zareo dia miteniteny ohatr' zany izy zay dia miteny hoe tsy maintsy hividy izahay ngam commune nahanitra mandraka zay ka ty commune urbaine ty tsy maintsy mijery voly zay tsy maintsy miezaka zay mampidi-bola manatsara ny fidiram-bolanay zay ny anankiray zay ary neveriko fa tokony faly ny conseillère latina rakotina za fa mba mividy tomobile ny commune tokony mba faly izy satria commune urbaine ty manana capital manana statut particulier capitale de Madagascar mba manana an'izany maire ifandimby eo manana voiture de fonction zay mitiako mba resahana amin'izay fa no manaraka zany dia mikasika amin'ny prime tsy maintsy mahazo prime mampiasa ny commune urbaine Antananarivo resahanay zay na tsy manana ary zay tsy maintsy mahita na tsy ampiana ary zay tsy maintsy mahita lazaiko mampiasa zany tsy maintsy mahazo prime nareo fa kosa ny tiako resahana dia ty mangataka ny syndicat tsika karaha maroa volana ny atao prime zany aloha tsy misy eran-tany zany 14e mois zany tsy misy zany eto amin'ny fanjakana na ministère tsy manao an'izany fa ny misy ny 13e mois zay ny lalàna zay ny ara-dalàna zany ka miangavy anareo le syndicat mba mamakafaka tsara eo ninay matsasasany aminareo fa mivory miaraka mmpanotra ny ivelany any tsy mampanina zany azay nge mampaleo asina politique daholo ka miangavy anareo piasa ny commune urbaine mba andinika tsara fa le syndicat nareo reo ka mba mivory ho an'ny mpanotra ny ambadika any omeon'ireo vola manao conférence de presse jereo vao ny tombontsoa anareo dia reo vao ny tombontsoa ny commune urbaine Antananarivo satria io no avinareo aza rebireben'ny olona amin'izany nareo tsy misy zany 14 mois zany karaha moro zany eran-tany ary ny prime resahako aminareo tsy droit akory ny prime tsy zo akory ny prime fa faveur io zany fakasitrahana men'le olona mampiasa anareo araka ataotsika ka tsy maintsy mahazo prime ianareo fa hivory araka amin'ny syndicat ataotsika teorombo ririniny sady tsy mahafatin'ny reniny tsy mahafatin'ny zanany zay mikasika an'iny prime iny zay atao amin'ny commune urbaine Antananarivo ange tena sahikany so mahatonga an'izany trosany tato napirin'ny tezamita ny resako satria tezamita nametraka zany troso zany dia tezamita hoe 40 milliards d'ariary zay tsy manana troso amin'izao fotoana zao sahany miteny an'izany tsy manana troso amin'ny commune urbaine zao fa alohanay ny anay dia tezamita nametraka troso be dehibe teto amin'ity commune ity tiako mariana zay ka raha misy ny inspection ataovy inspection dia tezamita ray manontolo manomboka tamin'ny maire nanomboka tamin'ny PDS rehetrarehetra eo dia hita zay nanao bonne gouvernance zay mba angatanay zay satria nahoana tsofoka teto zay tamin'ny fidiran'ny président Ravalomanana natsoroko aminareo zany 1500 nge mipiasa 1500 talohan'ny 2009 mipiasa teto ary 3 milliards 500 millions karaha mampiasa tamin'izany fotoana zany talohan'ny 2009 natezamita azy mbola 1500 mahery amin'izao fotoana zao 3400 nisy mampiasa zany hoe
le mpitondra tanty zay mitsy nandray piasa tsy misy plan de recrutement, tsy misy hoe finina marina antilay mipiasa inay commune am'le piasa reto fa ndraisina fotsiny am'izao 70 anao ny secrétaire ary ny tena zava-doza dia zao misy faux diplôme zay am'izao fotoana zao miezaka manao plan de gouvernance miezaka zay tsy anonao foana mihitsy ny commune Antananarivo na enjehanary hitanao faux diplôme le 3400 zao fa miena 3200 satria le 200 reo nanao faux diplôme daholo le katakodisy ka zay natao koe rehefa mandeha piasa misy plan de recrutement misy profil takinange araka ny besoin de fonctionnement le commune ka raha misy ny inspection angatahany sasany ataovy ny inspection an'ireo PDS rehetra rehetra reo nefa moa inona ny tombontsoa azontsika am'izany sasany moa dia hoe atao ny inspection d'état ametrana PDS inona ny tombontsoa ny commune am'izany PDS zany PDS zany nge fa ny CST to inona ny tombontsoa azo ny commune délégation spéciale zany teteza mihitsy zany tsy misy atao fa tsy mangalatra fotsiny mampanankarena azy za samy teny an'izany manana profony zany ka tsy rosana teteza mihitsy zany tsontsika tsona zany délégation spéciale fa mba hoe tombontsoa ny commune ve zany tombontsoa ny vokana Antananarivo ve zany zavatra zany ka miangavo ny saina say mpitondra mikasika an'izay saitsika rehetra mba samy andinika mikasika an'izay am'izao fotoana zao inona zavatra misy teteza mihitsy andresahako namidy daholo ny tanyn'ny commune namidy ny tranon'ny commune belan fitotika izy nanao an'izany zay zao ve nanao an'izany ka raha misy inspection asai jery an'izay rehetrarehetra zay hoe aisa ny tanyn'ny commune namidy nanokatra délibération bis za tsy teny izy amin'ny PCM tam'izany miezaka izay na tsy misy ary manatsara ny fitantanana misy eto aminay eto vao tonga teto maire dia niteny izy nanao fanadihadiana namondra ny stafy Andriamanitro tsisy tsony ange ny tanitsika efa vitsikely sisy fa izy namidy daholy tambarin'andrina angamba dia dinareo tsara manao conférence de presse masotominay ankeriny mihitsy satria saika namidy fa namidy moa tsy versena amin'ny trésor ny vola tambarin'andrina io PDS nanao an'izany tena tezitra satria malahelo mikasika an'izay fanenjena amin'ny commune urbaine eto na dia mamiesaka azy zay mba zone tampon io patrimoine culturel tsy tokony amidy io moa zany vao voasakina atao jardin izy io na dia mbola tsy tena mety tsara ary zany ve ka raha misy ny inspection angatahany sasany aloha zany ny atao ataovy koa zay iteo izy manana bonne gouvernance minimum mana bonne gouvernance zay zany mba tiako resahana aminareo miezaka zay mamerina ny tany sy ny tranon'ny commune namidy mangataka amin'ny fitsarana zay mba hanampy anay satria izay mamoaka délibération mamoaka arrêté tonga any analan'le olona amin'ny trano zay ndray voasambotra tranon'ny commune zany patrimoine commune zany dilapidena namidy fotsiny ny tany zay mba resahako aminareo zay hoe apio zay fa miezaka tena amin'ny herinay zay ato ary tsy matahotra inspection petraka zay satria zay tena manao zavatra ara-dalàna zay ato petraka zay